Maro karazana goût amnas, saranotazana amnas. Critique diabète, bonjour. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G By Telma vous présente Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Totosa androany teny amin'ny lapan'ny avy andiany fafito amin'ny dialogue politique ifanaovan'i Madagasikara sy ny vondrona Européenne. Loha hevitra miisa enina nondiniana tamin'izany. Misy mampiasa manao foto-drafitrasa manokana ny vato avy nampiasaina tamin'ny fanamboarana sisin-dalana natokana anaovana lalankely eto Antananarivo. Tokatra amin'ny fananganana tamboho izay sady manery lalam-bahoaka etsy tsiadana. Mifamafao resaka amin'ny fiverinan'ny fitantanana, ny famoahana sy ny fitakinan'ny vola amin'ny visa elektronika ho an'ireo teratany vahiny miditra eto Madagasikara amin'ny orinasa Ametis. Ilaina ny fangarahana eo amin'ny tsena rehetra miankina amin'ny fanjakana raha ny fanazavana azo. Ny ena ny alatromby tato anatin'ny 3 volana farany araka ny nambaran'ireo mpandraraha misehatra amin'ny resaka omby eto Madagasikara. Manoloana io miakatra ny vidin'ny omby fiompy raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena any Venezuela nitoy omaly ary miamahery vaika ny fifandonana teo amin'ireo vahoaka ny tarehany Juan Guaido sy ny mpitandron'ny filaminana mikendry ny ampikatso ny fambadianan-draharaha any an-toerana ihany koa ny lehilahy. Ny andinindreo avetrany. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy tsy dia anay tokatranao amin'ny ty alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Kolo Tv ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia totosa androany teny amin'ny lapan'ny avolofo ny andiany fafito amin'ny dialogue politique ifanaovan'ny Madagasikara sy ny vondrona Européenne. Loha hevitra miisa enina nodiniana tamin'ny izany. Rarosona ihany. Nototosaina androany teny amin'ny lapan'ny avoloha ny dialogue politique andiany fafito eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Européenne. Loha hevitra miisa enina no resahana nandritry ny dinika. Noresahana ny toedrarah politika misy eto Madagasikara taorian'ny fifidianana nanao mivoaka malagasy ny safidiny iny. Lojeren'ny rotota akaiky ny fahaiza-mitantana, ny fandriam-pahalemana sy ny zon'olombelona ary indrindra momba ny fanondranana olona an-tsokosoko. Teo ihany koa ny fanatsarana ny fiariana ara-toekarena eto Madagasikara, ny olan'ny orinasa jirama sy ny famoronana angovo azo avaozana ary ny fomba fiaraha-miasa vaovao eo amin'ny vondrona Européenne sy Madagasikara. Nakasitrahany Prime Ministre Tsay Christian nandritra ny fandraisam-pitenenany ny fisaorana ny fanohana ny vondrona Européenne amin'ny Madagasikara amin'izao firosony fisan'ireo firenena misandratra amin'izao fotoana izao. Monsieur l'ambassadeur, ce dialogue nous a permis de constater la volonté de l'Union européenne. Ankasitrahana tanteraka ny finiavana nasehon'ny vondrona Européenne amin'izao fiarahany miasa amin'ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra izao. Zava-dehibe ihany koa ny fanomezan-tanana avy amin'ireo amin'ny fanirian'i Madagasikara ho isan'ny firenena misandratra amin'izao fotoana izao. Izao fiara-miasa izao anie dia ho tena hisy vokany tokoa eo amin'ny fiadiana ny fahantrana eto Madagasikara. Monsieur le Président de la République, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Nasonga masy vondrona Européenne miasa sy monina eto amintsika Giovanni Di Girolamo ny fanampian'ny vondrona Européenne Madagasikara amin'ny fanatsarana ny foto-drafitrasa eto amintsika toy ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahenina sy 12 izay mitentina 1.7 tapitrisa euro. Les deux parties ont passé en revue la mise en œuvre du programme négatif. Mahavelom-bolo anay ny fisian'ny teti-bola manokana natokana ho an'ny faritra. Isan'ny fanarahan'ny rotota ihany koa ny fanarenana ny lalam-pirenena fahenina sy ny 12 izay mitentina 1 tapitrisa euro. Itera-bokatsoa ho an'ny toekarena malagasy ny fiara-miasa ny rotota. Ahitana taratra ny fiara-miasa mahomby eo amin'ny rotota ihany koa ny fametrahan'ny Madagasikara ny fanomezan-danjan'ny demokrasia. Tsy noadinoa ny vondrona Européenne tamin'ny ity dinika ity
tamin'ny alalan'ny ambasador miasa simony eto Madagasikara ny niaraba mivoaka malagasy ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry tamin'ny sian'ny fifandimbiasam-pahefana tamin'ny fomba demokratika teto Madagasikara farany teo indy. Fa afaka efatrandro no hanomboka ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solombavambahoaka ao anatin'izay efatrandro izay araka izany mbola voarara ny lalàna ny fanaovana fihetsika fampielezan-kevitra fizora faly. Ny datin'ny 9 Mey izany hoe afaka efatrandro ny fotoana voatondro ny lalàna anombohan'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavambahoaka feim-potoana izay aritra 1 andro araka ny voalazan'ny lalàna trano. Raha tsy ahivina ny fanazavan'ny voamiera maleo tena misahana ny fifidianana, voarara ny lalàna avokoa mialoha feim-potoana voatondro io ny fanaovana dokam-barotra ny tena izay midika sahady ho fampielezan-kevitra. Araka io anjininy fa 520 ny lalàna mifehy ny fikarakarana ankapobean'ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka io voasokajy ho fampielezan-kevitra avokoa izay fihetsika miverina matetika amin'ny eny amanjery na amin'ny alalan'ny fantsona hafa ka lasa miendrika ho dokam-barotra mety hanentana ny olom-pirenena hifidy kandida iray na lisitra kandida iray amin'ny fifidianana. Azon'ny kandida atao kosa ny mandray anjara amin'ny fanetsiketsehana ny fiainana ara-politika, mampafantatra ny vinanasany ao anatin'ny fanajana ny lalam-panorenana trany araka ny takin'ny lalàna 24 tsipika aotra valo. Ireo olom-pirenena na mpisehatra rehetra mahita tsy fanarahan-dalàna kosa dia afaka mametraka fitoriana eny anivon'ny seni. Ny seni kosa manao tatitra eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Fa ny fanjakana fohibe ny tompon'antoka amin'ny fanamboaran-dalana sy ny sisin-dalana eto Antananarivo amin'ny izao fotoana izao raha nambaran'ireo ben'ny tanàna izay nanaovana fanadihadiana vinavinaina ho vita amin'ny volana aogositra ho avy izao ny asa rehetra. Ionina saina. Mitoy ny fanamboarana ny fotodrafitrasa ataon'ireo orinasa nahazo ny tsina ka manamboatra ireo sisin-dalana sy lalana eto Antananarivo mivoaka amin'ny lalam-pirenena. Mazava ny nambaran'ireo ben'ny tanàna sendra ny mpanao gazeta amin'ity andro an'ity. Fiara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny Banque Européenne d'Investissement no angadina nanana sy vinahitana ny fotodrafitrasa misitraka izany kosa ireo commune voakasika. Raha mikasika ny fanamboarana trottoir sy ny lalana dia ny fanjakana fohibe moa ny tompona raikitra voalohany amin'ilay izy amin'ny alalan'ny ministère travaux publics ny fanatsarana an'ireny. Io moa dia projet miala avy any Soarano mandrapatonga aty Ambohimankely makaty dia makany avara zany sy botsina mena dia fanjakana fohibe ny tompon'ny asa. Ao anatin'izay no andraikitry ny commune zany. Andraikitry ny commune zany dia juste manala le mpivarotra anamboarana an'ilay izy fa tsisy volan'ny commune mihitsy na ny ao Antananarivo na ny aty Ambohimankely na ny Trabotsina mena fa dia mpanara-maso ny asa ny commune zany fa ny fanjakana ny tompon'ny asa zany. Mahazo an'izany tombontsoa zany izay aty Avaratrano amin'ny fanamboarana ny tony lalany tony sy lalany mpandeha tongotra na ny arabe. Zany dia projet mpanjakana izy ity fa tsy an'ny commune fanjinana famovotsana ny andraikin'ny commune dia ao ihany koa ny fijerevana an'le fanimbana amin'le fotodrafitrasa voatao satria izy tony efa voatao ohatran'izao dia mbola mila fitandremana mafy dia mafy dia anjaranay zany no mijery an'izay zavatra izay mba tsara an'le fotodrafitrasa hampaharitra azy. Commune maro no misitraka ity fotodrafitrasa ity toa ny commune Antananarivo renivohitra, ny commune Bemasoandro, commune Itosy, Androanonahotra, Ampitatafika, Ankadikely, Ilafy, Ambohimangakely. Aory ny fanamboaran'ireo sisin-dalana izay dingana voalohany, hiditra amin'ny dingana faharoa dia ny fanavaozana tanteraka ireo lalana amin'ny fandrakofana tara ireo orinasa miandraikitra izany. Folo volana no faharetan'ny asa izay amin'ny total 240 kilometatra sy 570 metatra. Ny alavan'ireo fanamboaran-dalana rehetra eto Antananarivo. Ny volana aogositra 2024 no vinavinaina ho vita ny asa ho ny eo anivon'ny ARM na ny autorité routière de Madagascar. Mitentina 70 tapitrisa euro ny asa rehetra izay vatsiny ny BEI na ny Banque Européenne d'Investissement vola. Fa misy mampiasa manao fotodrafitrasa manokana ny vato azo nampiasaina tamin'ny fanamboarana ny sisin-dalana natokana anaovana lalakely eto Antananarivo tonga hatramin'ny fananganana tamboho izay sady manery ny lalam-bahoaka tsy adana. Ivrichard. Raha toka nomena ny commune Antananarivo renivohitra hanamboarana ny lalankely eny anivon'ny fokotany maro, ny vato avy nampiasaina tamin'ny fanarenana ny sisin-dalana. Misy manararaotra manorina fotodrafitrasa manokana avy amin'izany raha ny fanadihadiana. Tonga hatramin'ny fananganana tamboho izay sady manohina ny servitude de passage na ny lalam-bahoaka zany ho an'ny edy tsy adana.
Dotranay moa dia zay manao modely zany eto amin'ny faritra sy ataoko hoe tiany manoloana ananky satria zay manana sekoly ato manana eglizy any dia nanao modely zay ho an'ny olona aloha hatreo zany. Raha ny tena izy ary mbola afaka makany zay raha plan jerena mbola afaka mandeha 1 mètre makany zay fa tsy hanao an'izany zay satria tsy mivoatra ny tanànanay satria tsy afaka mandeha makany intsony ny camion ngeda be dia tsy hisy trano iorina intsony ihany ka tsy interenay fa raha ny tena mbola ny taninay mbola miala 1 mètre amin'io fa raha ny tena izy reto olona reto miavanse. Nilazany tsy mahafantatra ny momba izany ny commune sy ny tompony andraikitra eo anivony boriboritany faharoa fa nytaninany hoe raha manana fahafahana amin'ny fitantanana ny vato avy nampiasaina tamin'ny fanamboarana ny sisin-dalana anaovana ny lalankely ny commune inona ny fepetrapetra ny momba ny fahazony izany mba ho tombontsoa ny be sy ny maro izay tsy fampiny fanaraha-maso avy amin'ny commune izay raha iverenana no antony tsy fanarahan-dalàna amin'ny fanondrenana izay niteradozatra izay toy ity fananganana fotodrafitrasa na hafatesan'olona iray teto tsy adany andro vitsy lasy Famafao resaka amin'ny fiverenan'ny fitantanana ny famoahana sy ny fitakinan'ny vola ny visa elektronika ho an'ireo teratany vahiny miditra eto Madagasikara amin'ny orinasa Ametis. Michela Renardzo. Raha toka ny taona 17 no nisy ny fifanarana teo amin'ny Ametis sy ny Ministera ny Filaminam-bahoaka amin'ny famolavolana ny visa elektronika eto Madagasikara, nisy kosa ny famindranjana tamin'ny orinasa Mada Ozi. Raha ny fantatra dia nisy tsy fifanarana teo amin'ireo orinasa roa ireo. Antony amin'izao fotoana izao ny hamerena ny fitantanana amin'ny orinasa Ametis izay voalaza fa délégataire légal. Tsy mbola nanamarina izany androany teo anivon'ny ministera tompony andraikitra. Raha ny fanazavany fiarahamonim-pirenena ilaina ny fangaraharaha eo amin'ny tsena rehetra miankina amin'ny fanjakana. Ny vola ampiasaintsika eto Madagasikara zany na avy amin'ny letram-bahoaka ampiasain'ny fanjakana zany na vola fotodrafitrasa karazany na vola don amen'ny firenena avy any ivelany na trosa. Zany zany vola zany ampiasainareo zany ho an'ny tombontsoan'ny firenena ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka zany dikan'izany ny vahoaka zany manana zo manana didy mihitsy aza anara-maso zany mangarahara amin'ny fampiasan'izy ireny zany. Marché public ireny zany tokony misy foana zany ny fampiresahana zany zay maha-démocratie ny démocratie amin'ny vahoaka zany zay tompon-draharaha ihany koa zany amin'ny fampandehanana fiainam-pirenena. Tak'izay ihany koa zany tokony misy mangarahara mipetraka tsara koa zany eo amin'ny fanomezana ireny marché public ireny zany ho an'ny orinasa zay natateraka ny asa ary ny fanateterana ny asa koa zany tokony fanaraka tsara amin'ny cahier de charge zany. Fa ankoatra ny fangaraharaha raha ny fanazavana trano dia hatreto tsy mbola tafapetraka ny comité d'éthique izay mpanara-maso ny fangaraharaha eo amin'ireo marché public. Ny tena zava-dehibe zao ny fisian'ny code na marché public vaovao zany amin'ilay lalàna 2016-005 zany zay mametraka mazava zany fiara-miasa amin'ny société civile eo amin'ny fanaraha-maso zany mangarahara sy ny fitaterana ireny marché public ireny. Ny zavatra ngezibe anatin'io code vaovao io dia ny fisian'ny comité d'éthique izay ahitana zany ny entité anankitelo ny RMP zay mandrindra sy mitantana ny marché public eto Madagasikara, ny mpandraharaha sy ny société civile. Io rafitra io zany rafitra tokony efa mivoaka fa ela izy satria ny code vaovao zay tamin'ny 9 vao mivoaka. Hatramin'izao zany tsika mbola tsy mivoaka zany code d'éthique nefa io code d'éthique io zany no ahafahana tena hoe manenjika zany zay olona rehetra zany tokony andraikitra rehetra zany zay manao tsirambina na manao kolikoly zany amin'ny resaka marché public. Hatreto tsy fantatra mazava ny fangaraharahan'ny fifamindram-pahefana teo amin'ny Ametis sy ny orinasa Mada Ozi tamin'izany fotoana izany. Raha toka nanomboka ny voalohan'ny taona 2022 no niatra teto Madagasikara izay fametrahana ny visa elektronika izay. Fanapa-kevitra izay noraisiny Madagasikara manoloana ny Organisation mondiale du tourisme. Raha tsy ahivina dia nisy ny fitoriana napetraky ny SSM teo anivon'ny Bianco ny amin'ny fisian'ny kolikoly ny fisolokiana andraikitra sy fiangarana ary fanodikodinam-bola mpanjakana teo anivon'izay orinasa Ametis izay. Asa iandraikentan'izy ireo izay voalaza fa natokana ho an'ny mpiasa mpanjakana ambony napetraka tamin'ny alalan'ny didim-panjakana.
miandry mangarahara tanteraka amin'ity fanomezana visa elektronika ny vahiny miditra eto Madagasikara ety ny mpanara vaovao. Antony, vola be mandina ny 3,3 miliara ariary no niditra tamin'ny kitapom-bola mpanjakana nanomboka ny voalohany volana janoary 2024 hatramin'ny 30 aprily 2024. Raha tsy misy kosa ny fiovana dia tahaka izao ny sarany visa 30 andro 7 alina ariary, raika amin'ny 30 hatramin'ny 80 andro 2 hetsy ariary, raika amin'ny 80 hatramin'ny 90 andro 4 alina sy 2 hetsy ariary. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia niverina amin'ny laona nanomboka androany asan'ireo mpampianatra mpikambana CSS eo anivon'ny Université Antananarivo. Namoaka fanambarana izy ireo ny amin'ny fitsaran'ny fitokonana noho ny fahitana maromaritra iraisana tamin'ny gouvernement. Mampianatra kotarasa. Nitsahatra nanomboka androany ny fitakiana nataon'ny CSS na ny sendikan'ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra izay nitokona tsy niasa fotoana maromaro. Niverina amin'ny laona ny asa fampianarana sy fikarohana manerana ny Université Antananarivo sy ny foibem-pikarohana nasionaly nanomboka androany araka ny fanambarana nataon'izy ireo. Nambaran'izy ireo tao anatin'izany fa nisy ny maromaritra iraisana teo amin'izy ireo sy ny tompon'andraikitra ary ny fitondrana ankehitriny ny amin'ny famahana ny olana misy eny amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa momba ny fanatanterahana ny zoa mankasy ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra ahafana mametraka tontolo mendrika sy miantoka ny filaminana ara-tsosialy maharitra ary indrindra ny kalitaon'ny asa fampianarana sy fikarohana raha ny voalazatrany. Famiditra tsikelikely amin'ny famitanan'ny fandaharam-pianarana ny akamaroan'ireo sekoly amin'izao fotoana izao any amin'ny volana Jolay ny eritreretina ho tapitra ho an'ireo izay miatrika ny fanadinana baccalauréat araka ny fanadinana natao. Tatajivery asa. Nanomboka ny alatsinainy 7 aprily lasa teo no nanomboka ny 3 volana farany amin'ity taom-pianarana ity. Miditra tsikelikely amin'ny famitanan'ny fandaharam-pianarana izy ireo mandrapahatonga ny volana Jolay. Aorian'izay vao miditra amin'ny famerenana maro samihafa ireo mpianatra. Ity feam-potoana farany ity izay manana ny lanja no hoatrany ny tompon'andraikitra nanaovana fanadihadiana. Ity tokoa no tena hoe sady lavalava le fotoana no tena hoe herin'ny année scolaire zany ny taom-pianarana dia mandritra izao fotoana izao tokoa no hoe efa ezahana amin'ny tanany fandaharam-pianarana. Raha amin'ny ankapobeny zany dia efa mavitatra ny amin'ny 70 dia amin'ny 70 isan-jato any hoe ny ankabetsahany ny mpampianatra. Ny mpianatra koa appreciana foana anao ny fantoka tsara ny fianarana amin'izao telo volana famaranana azy izao. Araka izany, any amin'ny volana Aogositra vao hiatrika ny fanadinana andran'ireo mpiadina baccalauréat. Raha toka ny 17 septambra ka hatramin'ny 4 oktobra no hiatrehana ny fanadinana ofisialy. Ny 7 aprily teo ny farany fanaterana ny antotan-taratasy ho an'izay fanadinana baccalauréat izay. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fifananana ara-panatanjahantena ho an'ireo mpampianatra vehivavy ao amin'ny Sisiko Atsimindano ho fampafantarana amin'ireo samy mpampianatra ao Atsimindano tanjona tamin'ny izany kahitao Andriatsilava. Mandray anjara amin'ny ity lalao ity avokoa ny ZAP misy 20 ao Antananarivo Atsimindano ary miampy ny eo anivon'ny Sisiko. Lalao ara-panatanjahantena natao ampifakafantatra ireo mpampianatra rehetra. Afaka mandray anjara avokoa ireo mpampianatra ao anatin'ny FPE na ny fils primaire d'enquête. Ny mpandray anjara zany dia misy 20 eto amin'ny Sisiko Atsimindano dia voasolon-tena avokoa ireo 20 leo. Eo ihany koa zany ny mpiasa eto amin'ny Birao Sisiko Atsimindano misy araky amin'ny 20 zany ilay ekipa mpandray anjara tamin'ity andeha manaraka ity. Dia ny tanjona araka ny teny teo moa zany dia mba ho fakafantarana sy fampiraisana ny mpiasa rehetra eto anatin'ny farikadité. Arak'izay hoe andihan'ny voalohany ny vehivavy fa eo ihany koa mbola ho avy ny lehilahy zany ny amin'ny basketball, ny amin'ny football fa eo andala-panomanana izay miaraka amin'ireo mpiara-miombonanto. Ekipa araiky amin'ny 20 araka izany no mandray anjara amin'ny fifaninanana ary mbola hisy ny fiaonana eo amin'ny mpampianatra lehilahy. Zava-dehibe ny fanampiana ny sehatry ny fanabeazana tahaka izao. Hoy ny mpiara-miombonantoko izay efa niara-niasa tamin'ny Sisiko Atsimindano nanomboka ny taona 2024. Efa tamin'ny taona 2024 ny zahay niara-niasa tamin'ny Sisiko Atsimindano. Ny fanampy na tamin'ny resaka sport scolaire zany na ny fanampiana ny hetsika ataon'ny mpampianatra izao izay mivondrona ao anatin'ny ZAP moa zany. Eto moa zany dia ZAP rehetra
eto amin'ny district na Tsimbrano no manao anty fifaninanana basketball ity dia mijoro ny tenanay satria nangataka ny fiaraha-miasa zareo dia nanampy izahay. Ny antony dia zao hoe ireo mpampianatra ireo no mampianatra vahoaka malagasy, mampianatra ny mpianatra eto Tsimbrano ka mendrika ny fanoany ao anatin'ny fanatanjahantena. Dia ny nataonay moa zany dia miantoka manontolo ny fanoanana zao na ny loka na ny fanoanana rehetra. Aritra 2 andro ny fifaninanana eto, izany hoe raha mpitsy no tanterahana eny an-toerana ny lalao famaranana sy ny fizarana ny amboara ho an'ireo mivoaka ho mpandresy. Ho an'ny sport scolaire manokana, efa ao anatin'ny fifanitsanana ny ao anivon'ny Tsimbrano amin'izao fotoana. Aorian'izay, isy ny tournoi ho karakarain'ny Cisco eny anivon'ny sekoly tsirairay avy na miankina na tsy miankina, ahafana mitrandraka ireo talenta ananan'ny ankizy. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika ny fiainan'ny alatrombo tato anatin'ny 3 volana farany. Eo ihany koa mahakasika ireo tsy salama saina izay mirenireny etsy sy eroa rehefa avy eo ary. Je suis en poudre à mon sachet, t'as un riche en vitamine C. Bonjour, 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 mon patanzaka, j'aime souka samba samba cha. Bonjour, bonjour, Nariwe. Bonjour, bonjour, Marukaraz nagu amnas, salalota zamyan amnas. Jutika diabète, bonjour. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 aria seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 aria. Hello! Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 aria. Et c'est pas fini! Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia. Sardine trésor. Met bermer comme salade. Mouf. Na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra. Hasoandrala ila miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy. Tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Naniuzatsika izany dia nienany alatrombo tato anatin'ny 3 volana farany araka nambaran'ireo mpandraraha misehatra amin'ny resaka omby eto Madagasikara. Manoloana io niakatra ny vidin'ny omby fiompy raha ny fanazavana azo miantarandriana io. Ny olana aloha zany atao anatin'ny omby hatramin'izay dia tsy fandriam-pahalemana. Dia no anton'izay tsy fandriam-pahalemana izay dia miteraka perte be zay eo amin'ny mpiompy. Satria ny ao anatin'ilay tsy fandriam-pahalemana tsy ny mpiompy ihany ny victime tsy dia ny victime ihany miaraka amin'izay koa ny mpandraraha omby sy izay rehetrarehetra mikirakira omby. Dia noho izay alatrombo izay nefa misy fiantraikany betsaka izay satria ny antony tsara fantatritsika fa raha no very omby anankiray rakoto tsy rakoto ihany ny very omby fa ny ray tanàna rehetrarehetra ny very omby satria ny antony dia izao raha very omby ny any ao tanàna anankiray rakoto dia matahotra koa raha be eo ampita dia mamarotra n'ilay ombiny izy dia tsy motive intsony izy miompiompy raha izay. Faharoa dia ny olana mahazo ny mpiompy ihany koa mahatonga ny omby izay ataontsika hoe mimiena isan'andro isan'andro eto amintsika dia noho ny fisiana kolikoly amin'ny androny maro. Izay kolikoly amin'ny famotsiana omby sy ny kolikoly amin'ny fanatanterahana ny asa mpitandro filaminana eo amin'ny resaka contrôle-na. Ampahany antony ampianany omby teto amintsika tato anatin'ny taona maro izay. Nanomboka ny fiandohan'ny taona 2024 ity anefa tsy katra ny fiainan'ny alatromby araka nambaran'ireo mpisehatra amin'izany mitombo manoloana io ireo miverina miompy omby. Ny alatromby aloha zany zao nisy an'ilay opération nandefasana miaramila teo dia efa manomboka miena be zany zao ny alatromby
Izany hoe raha teo aloha misy iomatratratra eo amin'ny raha tato madamo manokana dia misy very fompofona zahay eo amin'ny 100 ka hatramin'ny 200 isaky ny 3 volana. Dia nanomboka nisin'izay opération zay dia tena hoe nietsisy. Tsisy aloha zany raha atao aminay manokana etrana zay 3 volana zay aloha zany tsisy alatromby mihitsy. Ny amin'izao zany zao nanomboka mimpiombindray ny olona. Manomboka mahatonga nombo nitobaka teny an-tsena taloha dia matahotra zany ny olona hitazona ny ombiny. Dia rehefa matahotra izy dia mivarotra ny ombiny. Midy mora. Raha teo zany ny olona mividy omby hivarotra no business, zao zany ny olona mividy omby ompiana. Iray tapitrisa ariary ka hatramin'ny 400 sy iray tapitrisa ariary eo ny vidin'ny omby iray alefa any amin'ny toeram-pamonoana omby. Niakatra kosa ny vidin'ny omby fiompy, izany hoe ho an'ny omby ompiana izay notsofaina 10 ariary ny taona lasa, niakatra ho 7 ariary ankehitriny. Araka ny hitantsika teo anatin'ny fanadadiana farany teo iny dia niena ny alatromby tato anatin'ny volana vitsivitsy ny tontolon'ny omby izay no resantsika ao anatin'ny tia manaraka ity dia izay entiny miantarandrianay eto amin'ny platoan'ny kolo. Miarabanao mianta. Ahoana kosa ny tany hoe nisan'ny omby amintsika amin'ny teny izao niena ve sany tombo? Miarabanao any Lalaina Davida dia miarabantsika mpijery ny Kolo TV amin'izao alina izao. Araka ny hitantsika tao amin'ny fanadihadiana teo araka ny nambaranao ihany koa dia nisy fienana izay alatromby izay miankina betsaka amin'izay ihany koa moa ny tany omby eto Madagasikara. Raha ny hitantsika tato anatin'ny taona maro anefa dia nirongatra izay alatromby izay ary raha ny zava-misy aloha dia nahitana fienany hatrany isan'ny omby manerana ny nosy. Araka ny antotanisa azontsika teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana nanomboka ny taona 2014 no hitantsika amin'izany, izany hoe ny 5 taona farany moa izany. Raha ny hitantsika isa-taona dia saika teo amin'ny iray tapitrisa teo eo foana izay hoe fienany isan'ny omby izay teto Madagasikara, izany hoe tany amin'ny taona 2014 dia mbola tany amin'ny 7 tapitrisa tany isan'ny omby manerana ny nosy raha ny antotanisa azo. Taty amin'ny taona 2014 anefa dia niena iray tapitrisa izany, lasa 7 tapitrisa izay hoe isan'ny omby izay manerana ny nosy. Ny taona 2014 ihany koa dia niena ary niena hatrany izany tonga hatramin'ny 7 tapitrisa ny isan'ny omby. Raha ny tsikaritrintsika eto amin'ny antotanisa anefa dia ny taona 2014 dia tsy nisy izay hoe fienana izay ny antony io moa raha ny fanazavana teny anivon'ny ministera dia noho ny fisiany izay hoe hetsika na opération tamin'io fotoana io, opération amindresaka alatromby ary nahitana an'io vokan'io. Tamin'ny taona 2014 anefa dia niena sady izay niena teo amin'ny iray tapitrisa teo ihany koa ary lasa 9 tapitrisa ny isan'ny omby manerana Madagasikara. Raha ireo antotanisa ireo moa zany hitantsika dia teo amin'ny 3 tapitrisa teo ny elanelana sy ny fienana raha nanomboka ny taona 2014 no jerena ka hatramin'ny taona 2014 amin'izay hoe isan'ny omby izay. Raha zay ny isan'ny omby aiza hoe mifaritra hoe misy hoe betsaka ny omby raha eto Madagasikara amin'izany. Raha ny hitantsika aloha dia mbola maro ary saika manerana ny nosy moa izay hoe fisian'ny omby izay na dia nisy ary izay hoe fienany isan-taona izay. Raha hitantsika amin'ny sary dia any amin'ny faritra avaratry ny nosy no mbola hoe betsaka maro indrindra amin'izay hoe omby izay satria mahatratra 7 isan-jato ny omby hitantsika any avokoa, izany hoe any Voamary, Ambatoboeny, Besalampy sy ny maro hafa. Faritra Melaka sy Menabe ny aorian'izay satria dia eo amin'ny 5 isan-jato eo 5 isan-jato ny omby hitantsika any amin'iny faritra iny. Faritra Atsimo kosa ny aorian'izay ny 7 isan-jato ny omby izay hitantsika ny Osy, Androy, Atsimo andrefana. Ireo amin'ny ankapobeny izay hoe toerana mbola ahitana omby maro izay raha ny antotanisa sy ny sary azo avy amin'ny mata-omby. Raha ahoana kosa ny resaka hoe fanondranana omby satria nisy fotoana efa namoaka ny fitondram-panjakana voarara ny manondrana omby na velona na ena io na maty. Izay indrindra raha iny fanapa-kevitra iny moa niverenantsika dia tany amin'ny farany volana janoary tany taorian'ny filan-kevitra minitra nisy an'izay hoe fanapa-kevitra ny gouvernemanta izay ny amin'ny fampiatona an'izay hoe fanondranana omby izay, izany hoe nanomboka tamin'ity taona ity. Fa raha ny teo aloha no jerentsika dia mbola nisy hatrany izay hoe fanondranana omby izay. Raha ny antotanisa azontsika eto aloha tsara ny manamarika fa ny antotanisa ofisialy izany ny azontsika eto ankoatran'izay ireo hoe fanondranana
antsokosoko famonoana omby antsokosoko na ny ataontsika hoe illicite izay mbola isa mihoatra an'ireo zany fa raha ny ara-dalàna aloha zany dia teo amin'ny hoe 20 isan'andro ny fanondranana omby ataona orinasa iray avy eto Madagasikara makany ivelany, zany hoe orinasa 3 teo no manondrana omby teto Madagasikara isan'andro dia eo amin'ny ahitana 400 araka an'izao isa hitantsika izao izay hoe omby aondrany Madagasikara izay raha isan-kerinandro moa zany ny kajikajina dia eo amin'ny 750 eo isan-kerinandro izany ny omby avy eto Madagasikara naondrana any ivelany ary eo amin'ny 790 isam-bolana izany raha natao hoe isam-bolana izay hoe aondrany Madagasikara izay ary tsara hatrany manamarika fa ireo no antotanisa zany hoe ireo ny nahazo alalana tamin'ny fanondranana fa ankoatran'ireo dia maro ireo omby izay hoe naondrana antsokosoko izay. Raha ny fanondranana trano dia any Chine zany no tena mandeha ny omby avy eto Madagasikara, Chine no tena isany hoe mpandray omby avy eto Madagasikara ary ho any tsena anatiny kosa indray dia Antananarivo no tena hoe betsaka amin'izay hoe mandany omby na hoe mandray omby betsaka izay raha manerana nosy no jerena. Ankasitrany ianao miantarandrenay nitondra an'ireo fanazavan'ireo mahakasika ny antotanisa ny mahakasika ny omby. Ie, ankasitrany ianao Nalaina Davida dia mankasitraka antsika rehetra. Zay ny amin'iny fa tsy hafa manoatra ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny fokontany manoloana ireo tsy salamasaina izay mirenireny sy manaparitaka fako etsy sy aroa tokony isy ny fandraisana tanana azy ireo raha ny fanazavana azo ka eto Andretsilava. Antony maro no mahatonga ny olona tsy ho salamasaina ary samy manana ny fomba fisehony izay tsy fahasalamana izay. Ny eto Ampatsakana manangona fako no isehony tsy fahasalamany, mitombo isan'andro ny fako eto aminy hoy ireo mpivarotra sy mpiasa manodidina. Olona tsy manan-kilofany dia ohatra tery amin'ny ampitan'ny raha TV mateza mipekatra dia ohatra mahazo ihany zany davara teo dia aveo izy fihinanakeo dia zany hoe efa solon'ny commune ihany izy dia mbola averiny ihany rehefa kelikely. Misy commune mandroaka foana io dia miala kely izy dia verina ihany zay zany hita ilay trano varotanay teto dia zay. Taloha ary teto dia nisy ilay tômôbilina zay ilay dina teto izy mifindra dia efa niafiny kely zay hitako miala teto dia verina ilay dia io zay izy. Zay aloha tokony misy tokony andraikitra mba handray an-tanana azy mba hikarakara azy satria vehivavy tsotra tsy misy namana izy io fahalalako azy izy reriny eo dia tokony raha tsisy olona hikarakara azy dia ny fanjakana tokony mba handray an-tanana na hoe misy olona mba tsara sitrapo mandray an-tanana azy. Amin'ny fotoana tsy maha eo azy no anararotana akanany fako na izany azy mitondra hafa indray izy ka tsy hita intsony izay anaovana azy. Fako ny atotanetany zany ny azo ilazana azy iny moa hoe veriny fahafananany mihitsy zany ny veriny io zavatra ngoniny eo fa zay zany mba veriny hoe mba farim-pananany dia io no ngoniny eo dia tsy hita zay anaovana azy. Efa niantso tompon'andraikitra ny teo anivon'ny fokotany saingy tsy afaka mandray izy ireo raha tsy misy mpiantoka ilay olona. Zany tokony hoe ny any amin'ny bemasy ny an'ireny nefa tsy mety andray andraikitra zany ny any niansy ny hoe le olona dala zany dia tokony hoe alefa any amin'ny anjanamasina ohatra zany nefa ny any koa raha vao tsisy mpia dia tsisy mandray koa zany dia tsy hitanay fokotany zany zay azo atao amin'ilay izy fa alana forsena ny fako amboniny eo zany raha alaina dia arinany ozordira dia afaka kelikely izy dia manangona ihany izy dia mitoby ihany le izy dia tsy hita zay anaovana azy zany. Tsy ny eto Ampatsakana ihany no ahitana tsy salamasaina tahaka izao. Ao ireo manangona fako, ireo manangona sachet, tavoahangy, fatim-by, kapsily sy ny maro hafa. Ny tsirairay ny tokony andray andraikitra izay tandrivy azy avy manoloana ireny mararisaina ireny na eo aza ny maha-adala azy olombelona ary manana zo maha-olona izy ireny. Manana zo iaina, hinana sy hisotro, anana trano fialofana ary indrindra manana zo tsaboina sy horaisina an-tanana. Efa manana toerana natokana andraisana azy ireny isika ary efa manana olona voafana manokana hikarakara azy ireny ihany koa. Tontolon'ny fanatanjahantena taranja baolina kitra lavon'ny FC Barcelona omaly ny ekipan'ny Liverpool tao anatin'ny lalao manasadalana mandrosa ny Ligue des Champions any Europa any Ionna Saina.
tontosa omaly ny lalao faharoa ao anatin'ny dingany manasadalana mandroso ny Ligue des Champions. Nazava ny fandresen'ny ekipa ny Lionel Messi raha nandray ny Liverpool. Teo amin'ny minitra fa 40 no nampiditra ny baolina voalohany Suarez. Niezaka ny anasalanisa ny Liverpool saingy tsy nahita irika. Io isaraino ohatr io no nentiny rototany ala sasatra. No mafisin'ny lakitan'ny baolina kitra Argentin, Lionel Messi ny fandresena ho an'ny FC Barcelone tamin'ny fampidirana ny baolina faharoa teo amin'ny minitra fa 7. Nampiditra ny baolina fahatelo ho an'ny FC Barcelone i Messi 7 minitra tsy ataperany fepitaona ara-dalàna. Io isa 3 no ohatr io no nisarahany rotota. Ho tanterahana ny talata 7 Mey izao ny lalao miverina eo amin'ny FC Barcelone sy ny Liverpool ary ny 8 Mey ny fiaonana eo amin'ny Ajax sy ny Tottenham. Zay va dia antsika maresaka iraisam-pirenena any Venezuela. Mitohy ary ny any hervaika ny fifandonana teo amin'ireo vahoaka tarihany Juan Guaido sy ny mpitandron'ny filaminana omaly fanadina. Venezueliana anarivo no nidina andalambe omaly iray Mey taorian'ny fiantson'ny Juan Guaido azy ireo. Tanjona tamin'izany ny andraisan'ireo mponina anjara amin'ny jiabe anesorana ny Nicolas Maduro amin'ny toeran'ny filoham-pirenena. Atapitrisany ireo olana kendrena saingy nahita i Juan Guaido fa tsy tratra ny tanjona. Tsy ilaina ny isian'ny fifandonana eo amin'ny samy Venezueliana na ny tafika sy ny vahoaka hoy izy. Miantso ireo mpisehatra rehetra hiara-dalana amin'ny vahoaka kosa ny tenany. Ny andron'ny omaly maro ireo Venezueliana voaentana hidina andalambe 720 ireo toerana izay nitoben'izy ireo. Nisy tamin'ireo vahoaka no nanantona toby miaramila ny antso ireto farany anaraka azy ireo. Teo nanomboka ny famalian'ny mpitandron'ny filaminana tamin'ny alalan'ny fanampoahana bomba mandatsa-ranomasy sy ny tifitra. Na hervaika noho ny andro ny talata teo ny fifandonana. Vehivavy iray no namony ainy rehefa voto amin'ny lohany saingy tsy mbola voafaritra mazava izay nitarika ny fahafatesany. Te hitarika amin'ny fitokonana faobe na grève générale i Juan Guaido ampikatso ny fampandehanan-draharaha rehetra ao Venezuela. Ankilany kosa ny fitondrana Maduro milaza fa fanonganam-panjakana no ataony. Alohan'ny sarana dia averina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Totosa androany teny amin'ny lapany avoloha ny andia ny afafito amin'ny dialogue politique ifanaovan'ny Madagasikara sy ny vondrona Europiana. Loha hevitra miisa 9 nondiniana tamin'izany. Ny enany alatrobo tato anatin'ny 3 volana farany araka nambaran'ireo mpanarà misehatra amin'ny resaka omby eto Madagasikara. Manoloana io niakatra ny vidin'ny omby fiompy raha ny fanazavana azo. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankatrany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jutsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G By Telma vous a présenté Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.